Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Andriamanitro, mivetso ny atsaram-ponao eto amin'ny tempolinao izahay. Maneoneo eran'ny vazantany ny agnaranao ry Tompo, ka derena trezatreza ny tagnanao feno fahamarinana. Magnanombala tsara antsika jiaby, mpankafy mpagnaraka ity onjam-peo mamitsika indrindra ty dia ny radio Fagniry amin'ity andraniany ty. Tolorana fiarahampagnan-karazany koa antsika tratran'izao fety lehibe ankalazagna ny nanolorana an Jesosy Kristy Tompo tao an-tempoly na jiro masigny no fahaizantsika azy matetiky. Agnatin'izay ny kristianina avagna, asaigna antsika amelombelogno ny finoanantsika fa Andriamanitra izy, ary atolory ny tegnantsika ho fagnatitra amin'Andriamanitra sy agnaraka azy Kristy fahazavagna marigny fahazavantsika. Omeny eglizy tenin'Andriamanitra telo atsika niany ty amin'ity fankalazagna lehibe ty, hoentitsika hodinigny sy fakifakegny ary andalignana ny finoanantsika. Ndao ary ho tandresatsika ireo tenin'Andriamanitra ireo. Aorian'izay atsika agnaraka ny fampianarana sy toriteniny Monseigneur Marc Benjamin Caramarson ray amandrenitsika ary seveky antsika. Boky ny Malakia mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: indro aho aniraka ny hirako, ka izy no amboatra ny lalana eo alohako. Dia ho tonga tampoka ao an-tempolin'ny Tompo tadiavinareo, ilay anjely ny fanekena irinareo. Indro avy izy, hoy ny Tompony tafika. Iza no ahatanty ny andro iaviany, ary zovy no ahajoro raha miseho izy. Fa ho tahaka ny afon'ny mpandrendrika izy, sy ho sahala amin'ny potasin'ny mpamery lopotra. Hipetraka mandrendrika sy manadio ny volafotsy izy, hanadio ny taranaky Levi izy, ka anadio azy toy ny volamena sy ny volafotsy. Ka dia ho mpanompo izy ho an'ny Tompo, hanolotra fanatitra ara-drariny aminy, ary ankasitrany Tompo toy ny tamin'ny androny taloha, toy ny tamin'ny taona fahiny ny fanatitry Joda sy Jerusalema. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
isaorana ny Andriamanitra. Nitani nyarena zitumpavuku Tizara tizawari saimonina Na uri nyambuni nirani zirai Na beja nizara wambuni niyu Yizinuani wutupinara Nitumpu pamuja numerarinyas Paizinu dimbinira zaniza Niyendi kilaya nyamani tatu Taratasy ho an'ny kristianina Hebreo toko 2. Ry kristianina havagna. Satria manana nofotro ndraiky rano zaza, dia mba nangalazainy koa i Jesoa. Handringanany amin'ny fahafatesana, ilay manana fanjakany fahafatesana, dia ny demony sy agnafahany an'izay rehetra niara-ny fagnandivozana nandritra ny andro jiaby ny aignany. Noho ny tahotry ny fahafatesana. Na aiza, tsy mba anjely no novonjeny, fô ny taranaki Abrahama novonjeny. Ke izegny no tsy maintsy nagnanaovana azy mitovy amin'ny olombelogno havany amin'ny zavatra jiaby, mba ho tonga be famindrampo izy sy mpisorogno mahatoky ny Andriamanitra, hagnanaova ny solom-pifonagna noho ny otany ologno, fô noho ny tegnany nalem-pagnahy sy ny jaly indrindra no ahavonjeny izay alem-pagnahy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina soratan'ny Masindahy Luka ao amin'ny toko 2.
Tamin'izay andra zegny, rehefa tapitry ny andro fidiovagna araky ny lalan'i Moizy, dia nentiny ray aman-dreny no any Jerosalema Jesosy mba hatolotra amin'ny Tompo araky ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny Tompo hoe ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny Tompo, ary mba hagnatitry fagnatitry diomonina roa zanabory mahalala roa araky ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema, ary marigny sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fagnalagna lahelo an'i Israely ary tao aminy ny fagnahy masiny, sady efa nagnambarany fagnahy masiny izy fa tsy ahita fahafatesagna mandra-pahitany any Kristy ny Tompo. Dia nentiny fagnahy masiny izy ankao amin'ny tempoly, ka no nitondra any Jesosy zazakely ny ray aman-dreniny anao araka ny voadidiny lalagna ny aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra n'Andriamanitra nanao hoe ankehitriny ry Tompo, vao alefanao mpiadana agnaraka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo agnatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavagna anilony jentily sady voninahitry Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza no ny zavatra nolazainy ny aminy, ary nitsodrana azy ireo Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reny ny zaza hoe indro ty zaza ty no voatendro fandavoagna sy fananganana ny maro amin'ny Israely ary ho famantaragna ho toerina, ary ny fagnahinao aza ho tanteran-tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminagny vavy anankiray dia Iana zanaky Fanuela fokiny Asera, efa hanitra dia hanitra izy, dia 7 taogno no nanambadiany taorianina Virginia azy, ary mpitondran-tegna tokony ho efatra amby 20 taogno sady tsy niala tao an-tempoly, fa nanompo an'Andriamanitra andro manaligny tamin'ny fifadian-kanigny sy fivavahagna. Tonga koa izy tamin'izany fotoagna izany ka nidera an'Andriamanitra ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fagnavotagna ny Jerosalema. Ary no tanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araky ny lalan'ny Tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanagnany izy, ary nitombo sy anatanjaka ny zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany eo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, izao 2 febroary 2 février izao no ankalazana manetriketrika nanolorana ny Tompo tao an-tempoly, ary natokan'ny eglizy taorinan'ny synode mikasika ny ireo voatokana nandinina manokana ny fiainan'ny voatokana, natokan'ny eglizy ho andron'ny voatokana, zany hoe itahaka ny Jesosy natolotra tao an-tempoly ho an'ny Andriamanitra ireo voatokana rehetrarehetra, ka manifoy ny ainy manontolo ho an'ny fanompona, ho an'ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra, ho famantarana ny fitiavan'Andriamanitra araka ny vavaka ataosika, ka sarosika mbavaka manokana ary ireo voatokana rehetra, fa indrindra ireo voatokana miasa eto anivon'ny diocese, ary engany izy ireo ho araka izay vocation izay mba ho famantarana ny fitiavan'Andriamanitra tokoa amin'ny fiainany manontolo, fa andehitsika hiaraka andinika andalina an'izao fety izay ankalazaisika manetriketrika izao. Fetin'ny Ziro Masina moa no matetika iansosika azy, ka izay indrindra hodinisika inona tokoa no mahatonga an'izay hoe fetin'ny Ziro Masina izay. Anio tokoa ary i Jesosy natolotry Josefa sy Maria tao an-tempoly, enitsika ary ao amin'ny evanjely voandrenesika teo, fa nanatanteraka ny fomba amam-panao tamin'izay fotoana izay izy, ary dia zay no manambara fa tena olombelona tokoa izy. Azo lazaina zany ity fetin'ny 2 février izay 4 andro aorianan'ny fankalazana nahaterahan'i Jesosy ny Noely, dia mbola Noely ihany, satria fisehoan'Andriamanitra
Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany, ary de enosika ny tantarany Arsimeona sy Iana ao amin'ny evanjely ihany koa. Ka ny voalohany fampianarana voalohany azosika sotoninary ary tena fampianarana lehibe de ity i Josefa sy Marie nitondra an'i Jesoa atolotra ao tempoly. Aoka isika ary fandrindra am'izao ezaka ataosika ivelona ny filan-kevitra pastoraly mba ho eglizy kely tokoa ny fianakavisika. Aoka isika anolotra ny zanasika amin'Andriamanitra, atao batemy, hianatra katisizy, andalina ny finoana, irosaka amin'ny fikamanana, hikatroka ao anatin'ny voamieran'asa, andray atanana ny eglizy tahaka ny ataony Josefa sy Marie. Fampianarana velona ho asika ray aman-dreny io ataony Marie sy Josefa io. Aoka isika anolotra ny menaky ny ainsika ary amin'izay Andriamanitra ikolokolo azy ary ikarakara azy arakaraky ny fiainasika, de hoe eglizy kely tokoa ny fianakavisika ka iorina ao amin'ny Kristy, ka tonga sika hoe ve tokoa eglizy olona velona, ary dia ho eglizy olona velona manorina eglizy tranon'Andriamanitra, ka ho génération mpanorina tokoa isika, manorina tontolo iainana vaovao, ahitasika ny tena fivelarana ao anatin'ny zavaboary voaro sy ahitasika fiainana araka izay mahazanak'Andriamanitra sika zay, anana tontolo mpiainana isika satria Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika, ary dia araky ny targetra tamin'ny filan-kevitra pastoraly ary iainantsika amin'izao hitoetra ao amin'ny Jesoa isika, ary i Jesoa hitoetra ao amintsika ka hamokatra voasara, ary izay no tontolo mpiainana vaovao anjakan'ny rariny sy ny isiny, anjakan'ny fifankatiavana, ifanasoa, ary amin'izay ao anatin'ny fihavanana marina isika, ary dia tontolo mpiainana, tontolo mponoana zay iderasika sy ankalazasika an'Andriamanitra. Izay no fampianarana voalohany, fa toizasika ihany koa ny fampianarana enosika fa nidera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra ireo zay tao tempoly Simeona sy Ana, satria i Jesoa famonjena. De izay tokoa ao koa zapasika, ary de izay no vokatry ny falorana ny menaky ny aisika, atonga an'izay hoe i Jesoa zary famonjena osika, ary dia izay ny ambaran'ireo Simeona sy Ana, marina sy mandeha ho azy zay. Fantatrasika ihany koa ny nambarany any Masiny Marie zay nambarany Simeona fa ny fony dia ho voan'ny sabatra ka izaly izy, ary dia fantatry ny Masiny Marie zay, ary izy teo apotriny azo fizaliana dia nahazapan'izay tokoa. Ary izay nefa ny lalana famonjena, io le averisika matetika ny finoana sy tany malemy anorenam-pangady, fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary de izay no ambaran'izao fety izao, i Jesoa tena famonjena ho asika raha manaiky sika ho tany lonaka iasany. Inona moa zay tany lonaka zay? Dia ilay ziro mirehitra eo am-pelantanantsika iny manambara fa i Jesoa fahazavana manazava ny fiainansika, ka isika koa ary zary fahazavana eo amin'ny mpiarabelona antsika. Zay no mahatonga sika milaza matetika fa isika no Jesoa mpiarabelona amin'olona amin'izao fotoana zao, i Kristy mpiarabelona amin'olona. Ary de zay tokoa no ankalazaisika amin'izao 2 février izao, mitondra n'iny fahazavana iny, mba isika koa zary fahazavana, satria i Jesoa fahazavana manazava sika. Ary zay Jesoa fahazavana zay enosika amin'ny taratasin'ny kristianina Hebreo, fa sy lavitra izy fa nanaiky hitovy amintsika akoatra ny fahotana
araky ny voalazany hoe i Jesoa mitovy amin'ny raha lany amin'ny zava-drehetra hafa sy amin'ny fahotana, ka aingane isika andray any Jesoa ary izao andro izao tokoa mba samy an'olo tena isika iomina bebe koa amin'ny Jesoa, ny fanoloran-tena sika no afahasika mandray an Jesoa eo amin'ny fiainansika. Ry Jesoa zokinay eo, anio no natolotra ao an-tempoly ianao, ary Josefa sy Maria dia niaraka nanolotra anao, ary engany ho tahakanao koa izahay hitombo feno fahendrena ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra araky ny voalaza ao amin'ny evanjely, ka ny lalana ahafanay miombona aminao, ny ahafanay mandray an'izay fahendrena sy fahasoavana izay dia ny fiombonana aminao. Ka amin'izao fankalazana nanolorana anao tao amin'ny tempoly izao ary dia engany ny ray aman-dreny rehetra mba ho vonona koa anolotra ny zanany ho an'Andriamanitra, ho feno finoana izahay, ka samby anolotra ny tenanay koa ho fanatitra amin'Andriamanitra, na dia sy mendrika izahay ka hitoetra ao aminao izahay, ary anao hitoetra ao aminay ka zary ho fahazavana amin'ireo manodidina anay koa izahay, ary hitondra famonjena amin'ny fiainanay manontolo, amin'ny ezaka rehetra ataonay mba hahatonga anay ho generation mpanorona tokoa eo amin'ny fiainanay andavanandro. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.